tonga eto amin'ny toerana ity tsika androany ary niarana hita ny fametrahana ny ireo plateforme nationale de gestion ny Covid-19 zany hoe sehatra anankiray hoentintsika mandrindra mandamina ny fitantanana anty ady atrehan'ny fireneny ity dia tsy inona zany fanivalana aretina coronavirus. Efa mitentsika ombelombieny fa ady iraisana adiny malagasy fahavalo iray no fahavalontsika amin'izao tsika miteny izao. Izany dia mila mifandrimbona, mila mifametanana isika rehetra mba handresena tanteraka an'ity valana aretina ity. Rehefa miresaka an'ity valana aretina ity tsika dia ohatran'ny miresakitsika ny rivo-doza satria zava-doza ilay izy izay mandripaka, mandrava, mamodika ny fiainana, ny firenena, ny tanàna anankiray ary misy mihitsy aza aina maro afoy eo anatin'izany rivo-doza zany. Rehefa miresaka rivo-doza ihany tsika dia ninonina fahaizan'ny olombelona dia tsy afaka tsy hitohaina, tsy afaka hosakanana izany rivo-doza zany. Fa ny anjaran'ny mpitantana, ny anjaran'ny mpitondra dia ny manarina, ny mitsabo, ny misoroka izay zavatra rehetrarehetra afaka soroana. Izay no nahatonga antsika mametraka an'ity plateforme nationale de gestion ny Covid-19 ity. Zany dia isorana ny ministère isa tokony satria raha misy angambany ny hoe ady iraisana dia ity fahavalo iray ity. Raha misy zany ny ministère tena hoe niarahan'ny olona rehetra isany ambaratongany ometanana, omena tosika, ampino ankehitriny dia niady ao anatin'izany valana aretin'izany, zany hoe ministère ny fahasalamana. Zay ny isorako amin'ny ministère isa tokony satria samy nandray anjara daholo. Ao ny ministère ny fiarovam-pirenena izay rafetin'ny filohan-dahy maromaro hitatsika teto androany fa arabaiko manokana ianareo noho izay fandrindrana, noho izay matianina amin'ny fanaovana, amin'ny fanatanterahana ny toromarika sy ny baiko nomeny zany. Zay ny zavatra voalohany. Isorana manokana ministère hafa tsy fitononana isa tokony eto izay nametraka an'ilay plateforme digitale. Zava-dehibe ary efa nilazaiko hatramin'ny voalohany fa raha tsy manana ny atotanisy, tsy manana ny fitaovana ilaina, tsy ananatsika nisan'ny olona marary, tsy ananatsika nisan'ny hôpitaly afaka mandray olona, dia vao mainka manasaro zavatra ny fitantanantsika an'izao valana aretina izao. Ny fisian'io plateforme digitale io dia nahafahantsika ankehitriny zany mahafantatra hoe ny olona rehetrarehetra izay voamarika fa mitondra ny valana aretina coronavirus. Ka ny fanikafana an'izao centre de traitement Covid-19 eto amin'ny Palais des Sports zao dia anisan'ny paikady napetratsika miaraka, miara-misala, miara-fametanana ary miara-mandroso ary indrindraindrindra ny zavatra mahavelom-bolo amin'ny fahitana ny zavatra toy izao dia tsy manangana saina fotsy i Madagasikara. Tsy anaiky ho resy ny Covid-19 i Madagasikara. Zay ny zava-dehibe. Araka ny hita teo dia eto amin'ity toerana ity dia nisy ilay plateforme nationale de gestion teo izay afaka lazaiko fa manaraka ny fenitra ary zavatra ohatran'izao mihitsy no tena andrasantsika sy tediavantsika. Raha iny zany ny ahafahantsika mifehy hoe aiza ho aiza ny fandehan'ny marary, ny hôpitaly mbola afaka mandray marary, ny fandraisana tanàna farak'izay aingana an'ireo marary dia afaka milaza fa miasa ny gouvernement, miasa ny tokony anaikitra isa tokony ary tsy ao anatin'ilay tena hoe tsisy hevitra ntsony io, tsy tafavoaka intsony io, efa milavolefona, tsy milavolefona isika.